Pejim-baovao afatanteraka no santarina androany etsika manasongadina ny fizahan-tany ny Salon international de tourisme 7 ny andiany fahaenina no totosaina tsy amin'ny villageois Andotapenaka manana mampiavaka azy ity andiany vaovao ity. Vola mitetina 5,00 roa euro izany hoe manodidina 700 tapitrisa ariary eo no nampiasaina amin'ny fandraisana tanareo vahiny hipisahana ny fizahan-tany sy mpanao gazety vahiny manodidina ny 100 eo. Ampafantatra ny Madagasikara ny ivelany amin'ny alalan'ny Eductour mandritra ny andiany fahaenina amin'ilay hetsika Salon international de tourisme na ITM 7 io no nambaran'Andriamatoa Randriamandrano Joel filohan'ny filakevim-pitantanana amin'ny Bureau national misahana ny fizahan-tany na ONTM nandritra ny fanokafana tambombo ofisialy ty hetsika fampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany ty tetsy amin'ny villageois Andotapenaka. Fanamby napetraka tamin'ny alalan'ity hetsika ty izay tsy farina raha tsy amin'ny 12 jona ho avy zao dia ny fijerena fandraisan-dahatra sy fandraisana tanareo mpahandrara vahiny izay ampafantatra ny Madagasikara n'izao tontolo zao sy ny fametrahana ho fitaratra ny karazana hetsika naompana amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany toy ny ITM. Ny hetsika toy izao tokoa no ahafahantsika malagasy sy mahazo famatsim-bola fanampiny amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany. Raha toka 3 euro tokoa ny teti-bola tokana amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany isan-taona eto Madagasikara dia resin'ny Maurice lavitra isika satria efa ho 15 tapitrisa euro ny teti-bola tokana amin'ny fizahan-tany ho an'ity nosy kely ity.